Salama daholo araky ny toedra ara politika misy ao Antananarivo renivohitra ao dia fantatra tamin'ny andro omahaliny ihany koa fa nirotsaka fidinina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Tahina Razafinjoelina izay natolotry ny antoko tia tanindrazana. Ary teo ihany koa ny nahafantarana fa tsy afaka nirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Rina Rakotomanga noho ny olana ara-pahasalamana izay nahazo azy ka izay no antony nahatonga azy ny safidiny tsy hirotsaka ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay. Ka izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tomatamatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Ao Antananarivo renivohitra ao mitarika ny lisitra ny tia tanindrazana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna raha ho any Antananarivo renivohitra Andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Tamin'ny andro omaly tamin'ny 20 ramaraina izy ireo mpiaradia aminy no nametraka ny taratasy mba ho filatsanko fidiny teny anivony ovaiky teny isotry teny. Miaradia vao mandresy fa tsy mandresy vao miaradia. Tsotra, marina sy mahomby io no filamatra izay noentina. Tahina Razafinjoelina araka izany no ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ao izay natolotra anireto avy ao anivony antoko tia tanindrazana ireto. Fitiava-tanindrazana ho izy ireo no antony izao rehetra izao. Tafapetraka teny anivony ovaiky tamin'izay 20 zay ny taratasy firitsanko fidiny ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay. Tsy fitadiavam-bola ho izy fa fitiava-tanindrazana no antony nilatsahana. Zavatra azo tanterahana tsara no arosontsika ho any Antananarivo. Zavatra azo tanterahana ary hitondra soa ho any Antananarivo no asa ho ataontsika raha izay no sitraky ny mponina Antananarivo. Hoy Tahina Razafinjoelina izay kandida natolotry ny tia tanindrazana teny amin'ny ovaiky isotry raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Ny nahavoa atsika hatramin'izay dia ilay resaka mampanonofy aleo ny zavatra hay sy azo tanterahana no tenenintsika sy ataontsika ho isatrany fa tsy sanatria akory hampanonofy vahoaka fotsiny ka zary raha ho lasa nofo ririnina nefa tsy ho tanteraka akory. Midika izany fa tena vonona tanteraka Andriamatoa Tahina Razafinjoelina sy ireo rehetra izay miaradia aminy amin'izay firitsanko fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ary vonona ny hitondra ny fampandrosoana any Antananarivo renivohitra ny tenany raha vantany vao lany ho ben'ny tanàna izay. Fa izay mantsy dia miankina amin'ny safidiny vahoaka indray no handany na tsy handany azy amin'izay mahaben'ny tanàna izay. Fa raha toa ka lany soamantsara ny tenany dia hiezaka hanao asa mba ho fampandrosoana any Antananarivo renivohitra izay araky ny fampantenana izay nataony hatrany. Ary tsy hijanona fampantenana fotsiny izay fa avy hatrany dia asa no atao fa tsy resaka be intsony hoy ny tenany sy ireo zay mpiaradia aminy. Ary nilaza moa izy ireo fa tsy matahotra nizaniza no ifaninana amin'izy ireo raha toa ka amin'izay resaka fampandrosoana izay no tiana hasina resaka amin'izay Antananarivo renivohitra izay. Andrasan'ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra araka izany ny mety ho valiny izao fifidianana ho atao amin'ny faharaiky 12 Desambra ho avy izao mba hahafantarana iza marina ny kandida izay ho lany ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao ka hitondra an'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay ao anatin'ny 5 taona manaraka eo indray. Mbola ao anatin'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay hatrany mahakasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna raha nanangasanga tany am-piandohana Ramatoa Rina Rakotomanga ny hirotsaka fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo izay dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy izy tamin'ny andro omaly iny fa nialan-daharana noho ny olana ara-pahasalamana. Nanapa-kevitra ny tsy handray anjara amin'ny fifidianana izay ho kandida hifaninana ho mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra i Rina Rakotomanga. Nisy tokoa ny fiomanany tamin'izany saingy nialan-daharana izy tamin'ny ora farany. Raha ny nambarany dia manana olana ara-pahasalamana i Rina Rakotomanga
ka io no antony nampijanona azy tsy hirotsaka ho fidiana amin'izay ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay. Voalazany fa haharitra 2 volana eo ny fitsaboana azy any ivelany, izany hoe amin'ny fotoana ny fifidianana izy vao ho tafaverina eto an-tanindrazana. Tsy fanajana ny mpifidy nefa izany hoe handray anjara amin'ny hazakazaka nefa tsy hitakory. Fady izany na ianao miatrika na ianao tsy manao, fa tsy manao ady anaty akata na adiny kanosa ka miafina any ambadibadika any rehefa hiatrika ny mpifaninana na fifaninanana. Hoy hiatrany ny fanazavany raha nilaza an'izay fialany andaharana amin'ny resaka fifidianana kominaly ao Antananarivo izay tamin'iny andro omaly iny. Eny tsy ho fanomezan-tsiny moa izay satria lahatokana ny aina ary ny fahasalamana no zava-dehibe, ary raha vantany vao tsy salama dia ataoko fa tsy afaka hiatrika an'izany adidy sy andraikitra lehibe mankadiry eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Ka aleolo mitsabo tena tsara rehefa mahatsapa tena fa salama tsara amin'izay ary mahavita tsara ny vatana dia mirotsaka amin'izay afaka 5 taona manaraka eo, fa mbola tsy tara ary mbola misy foana izany fifidianana izany isaky ny 5 taona. Ny amaranantsika azy dia eo amin'ny resaky ny adiny mpivady. Fantatra fa teratany vahiny anankiray izay nidaroka ny vadiny ka nosamboriny zandary. No tanana ataon'ny zandary fanadihadiana ny teratany vahiny iray izay teny Ambody Farihy, fokotany Atsimonparihy, komina Ambohidratrimo, rehefa nampiatra ny herisetra tamin'ny sakaizana. Niaraka teny amin'ny toeram-pisakafoanana iray teny Vato ity teratany vahiny ity sy ny sakaizana ny aliny 420 ifoha 15 septambra lasa teo iny. Nisy ny tsy fifankazahona ka nodarohan-dralehilahy ny sakaizana ary nitohy hatrany an-trano izany. Nodorany ihany koa ny entan-dramatoa ka nakorontany ny manodidina. Vokany dia nentiny natao famitorana ity teratany vahiny ity taorian'ny fitorohana nataony Ilaila Sibatra. Ny aveo dia nohazomina any an-toerana izy mba hisorohana ny savorovoro sy ny hatezerany ireo manodidina sy ny havany ilay vehivavy izay nodarohany ity. Tsara ihany ny mampafantatra sy manentana ny rehetra ary nizaniza izany na ny malagasy zany na ny teratany vahiny fa voararany lalàna ny fikasihan-tanana ny vehivavy na dia vady andefo mandrinao izany na ny zanaka nateraka ao azy amin'izao fotoana izao dia efa voararany lalàna izany fikasihan-tanana izany. Ka noho izany dia mahaiza manatony ny fo na dia tezitra tahaka n'inona azy. Io ny olombelona dia toy ny fisilela, tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy hifanarahana ary tsy maintsy misy foana ny fifandirana izay. Fa na dia eo aza izay hevitra tsy mitovy sy ny fifandirana izay dia tsy natao hifamonoana izay fa tokony miresaka tsara rehefa misy izay tsy fitovian-kevitra na ihany koa tsy fifazahoana eo amin'ny resaky ny mpivady izay. Izay sy izay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia miratro soa.